dia amin'ny fifaliana trano ny tompoko lasy tompoko vavy no isiana ny tokantranonao amin'izao alatsinainy fa 5 ny volana oktobra 2024 izao manatitra ny arahaba ary manasanao ampanajana anaraka ny vaovao hatramin'ny farany vaovao ny fampelezan-kevitra avy hatrany ary no hanomboantsika ny fotoana mitohatrany ny fitetezam-paritra taon'ny kandida Marika Ravalomanana laharana fa 5 tany amin'ny faritra Androy sy Anosy indray no nanantanterahany izany fampelezan-kevitra izany tamin'izao fiandohan'ny herinandro izao zava-dehibe ary atao lahara-pahamehana hoy izy ny tapany atsimon'ny Nosy ny araka ny fanazavany ity kandida laharana fa 5 ity hatrany arahantsika avy hatrany ary ny antsipiriny. Nitsidika ny tapany atsimon'ny Nosy ny kandida Marika Ravalomanana samy nolalovany avokoa ny faritra Androy sy ny faritra Anosy. Ny tafa mivantana ary ny aino etaetan'ireo mponina tany amin'ny faritra iny ny tenany. Isan'ny zava-dehibe ary atao lahara-pahamehana ny faritra aty amin'ny tapany atsimon'ny Nosy hoy ny fanazavany. Teboka telo lehibe no nasongadiny io maraina io ho an'ity faritra ity. Tafiditra ao anatin'izany ny fanomezan-toky, anohizana sy anatsarana ireo foto-drafitrasa toy ny lalana. Voalohany indrindra tena faly tonga aty Fort Dauphin tolany avy. Satria ela ny andrasan'ny voaka taty. Tamin'izay farany taty le sakatsakana. Eo fotoana amin'izay dia nisy nanapodika ny fitaovan'le mpakasary sy le an'ireny tadidika. Izao fa malalaka tsara. Efa anatin'ny fanaovana ny propagande zao. Ka dia hitantsika eo fa samy vonona tsara ny hiatrika izany propagande sy fampelezan-kevitra izany. Zavatra telo ihany zavatra resana aty voalohany indrindra hitsidika ty faritry tolana ty aho hijery ny zavatra ilaina sy ny mamaika azy maika ny fanamboaran-dalana faro amin'ny toky azy fa tsy manavoa zany manamboatra ny lalana sy manatsara zany tetika eny ravina an'le fiarana sambo-dehibe indrindra ty Afrika ary fa teny farany ilaza azy fa tena kion-dalana be fividianana io ka tsy maintsy mahiny misafidy tsara voaka dia anao izay propagande zay. Tsy hijanona eto Fort Dauphin irery ihany ny fampelezan-kevitra sy ny fanentanana ny olona anohana ny kandida laharana fa 5 fa hitohy manerana ny faritra rehetra. Ho toy ny hetsika amin'izao fampelezan-kevitra izao hatrany dia nanatanteraka karnaval ny antoko Madagasikara avy eo anivon'ny boriboritany fahaenina izay notarihan'ny neny Lalao Ravalomanana sy ny solombavam-bahoaka Tim lany tamin'iny boriboritany fahaenina iny. Araka ny efa fanao moa dia nisy ny fidinana ifotony ny tafana mivantana tamin'ireo mponina teny antoerana. Jessica Miray sy Manorandre Malala. Mitohy hatrany ny hetsika ataon'ny pomba ny kandida laharana fa 5 tamin'ity androany ity dia teny amin'ny boriboritany fahaenina no nanatanteraka karnaval ka fiara marobe sy moto no nitanjozotra ny tetin'ny fokotany maro ao anatin'ity boriboritany ity hatrany. Nitarika ny hetsika teny an-toerana ineny Lalao Ravalomanana sy ny solombavam-bahoaka tao amin'ity boriboritany fahaenina ity dia i Horace Rasoanoro Malala ary ny talen'ny fampelezan-kevitra eto Analamanga ny kolonely Faustin Andriambahoaka. Tika tsy manadino ny lasa tadiditsika tsara fanalana ankeriny ny filohantsika teo amin'ny fitondrana nondrinona ozy nareo satria niakatra avo dia avo nisahan'ny fiakaran'ny arte-karena zay efa hiakatra 2 chiffres ozy ny fitenenana dia eo le voalavitsy maty ekibo reo tsy laza iza na iza fa ianareo mahafantatra azy ianareo mahalala an'izany zay fotsiny dia efa nitondra antsika amin'izao fahantrana ngezabe sy fahoriana miatra amintsika izao ka hotsapanareo fandraraha-pirenena tsy voavidy vola manana ny maizy azy mivata latsakareo raha androany ianareo mena ray alina ariary vidinareo ronenanareo 3 alina 4 alina 5 alina eo zany ny zavatra anjohanareo ka dia oka tsy ho diso safidy intsony oka tsy voatarika ireo ataontsika mitary vaty bilambavy milaza izy fa mahomby androany rapitsy izy maka bois de rose sy mitrandraka ny arenana amintsika rehetra dia eritrereto amin'izay fa hiantry ety antsika raha diso safidy eto koa dia tady tsara ary mbola manamafy zay fa Marika Ravalomanana
no voaloha ampianakitsika fitondrana amin'ny 7 novambra tokony tonga. Nisy ny tafa nataony Neny Raravalimanana tamin'ireo vahoaka sendra azy teny an-dalana rehetra teny. Tsy adinony tamin'izany ireo mpanasa lamba tao Ambohimanarina. Ankoatr'izay, nisy ny fizarany ny manifesto izay ahitana ny laharam-pahamehana tsy maintsy tanterahin'ny kandida Marc Ravalomanana rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy. Rehefa vita ny diabe dia ny famotona tao amin'ny kianja Nosy Vavaka ireo pompa ny kandida Marc Ravalomanana dia ny antoko tiako i Madagasikara sy ny KMMR na ny komity manohana ny Marc Ravalomanana. Nandray ny toromarika avy amin'ny taleny fampelezan-kevitra eto Analamanga ka nampatsiahiviny tamin'izany fa manoro ny sika fa tsy mandrava. Mikasika izay fampelezan-kevitra izay hatrany dia nanao fampatsahivana androany ny avy eo anivo ny seuni ny amin'ny tokony atao sy ny tsy tokony atao mandritry ny fampelezan-kevitra. Nambara tamin'izany fampifaninana fotsiny ihany ny kandida rehetra fa tsy tokony hisy fifampiantsiana. Nampatsahiviny seuni ihany koa androany ny didy Amandalana tokony ho fantatry ny rehetra. Jessica Miray hatrany eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Herinandro izay no nanombohan'ny fampelezan-kevitra. Nanao fampatsiahivana ny avy amin'ny seni mikasika ny didy Amandalana tokony ho fantatra sy tokony ho arahin'ny kandida rehetra. Tsy tokony hisy ny olom-panjakana ambony anatanteraka fampelezan-kevitra na ihany koa ireo olom-boatendry. Mahazo manatanteraka fampelezan-kevitra kosa ireo olom-boafidy toy ny ben'ny tanàna sy ny solombavam-bahoaka saingy tsy mahazo mampiasa kosa ny fitaovam-panjakana. Tsy afaka manao fampelezan-kevitra kosa ireo mpiasa-panjakana mitana an'ilay ataontsika hoe haut fonction de l'État na zany ireo mpiasa-panjakana izay nitendrena tamin'ny alalan'ny didim-panjakana eo amin'ny andraikitra izay sahaniny izy ireo. Ireo mpiasa-panjakana tsotra na ny eo anivon'ny fanjakana foibe zany na eo anivon'ny volom-bahoaka paritra tsinjaram-pahefana na ny collectivité ozy izy tsika dia afaka manao fampelezan-kevitra ihany izy ireo rehefa eo amin'ny manao fialan-tsasatra ataontsika hoe zany en position de congé. Mahakasika ny fitaovana kosa indray toy ny peta-drindrina dia tokony eny amin'ny faritra voatokana seni ihany no azo anaovana izany fa voararan'ny lalàna kosa ny peta-drindrina eny amin'ny panneau publicitaire ka manao antsoavo ny seni ny tokony hanesorana azy ireny faran'izay aingana. Isy araka izany ny sazy ho an'izay kandida mbola mini mandika izany. Voalaza-dalàna aloha amin'ny ankapobeny dia tsy voalaza ao anatin'le fanasorana kandida ny fandikan-dalàna momba ny fampelezan-kevitra fa na miteraka sazy ho an'ilay olona mandika lalàna mety ho sazy famonjana io na sazy arabola zany hoe zany misy emprisonnement na amande ozy izy tsika fa mety hitarika ihany koa fanafoanana ny vato azon'ny kandida raha toka tafiditra ao anatin'ny voalazan'ny lalàna zay. Nambara seni ihany koa tamin'ity androany ity ny mikasika ny lisam-pifidianana izay niteraka resabe. Tsy hisy intsony ny fanokafana azy iny ary ny lisam-pifidianana ny farana 15 Mey lasa teo iny dia afaka ampiasaina amin'izao fifidianana izao. Makasika ny andavanandro ny mponina kosa indray dia nahitana fiakarana ny vidin'ny vary teto an-toerana herinandro lasa izay. Isan'izany ny vary gasy ny makalioka araka ny nambaran'ny mpamongady iray sendra ny mpanao gazetinay androany ary dia lasa aloha ny fiakaran'ny vary tamin'ity taona ity raha mitany tamin'ny taona lasa. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Nahitana fiakarany avokoa ny vidin'ny vary avy eto an-toerana herinandro teo izay ary ahitana fiakarany matetika mihitsy izay vary avy eto an-toerana izay. Raha ho an'ny vary gasy avy any Manalalondo izao dia niakatra 27,700 ariary ny iray kilao raha 27,700 ariary izany herinandro izay. Niakatra toy izany ihany koa ny makolika satria raha 27,700 ariary ny iray kilao teo aloha dia efa 700 ariary izany amin'izao. Tsy nahitana fiakarany kosa ny vidin'ny vary afarana. Raha ny fanazavan'ny mpamongady iray sendra nay androany dia noho ny fisian'ireo mpanangom-bokatra no antony tsy mampivoaka ny vokatra avy any amin'ireo faritra tena mpamboly vary. Ny vary tena fahandron'ny malagasy indrindra no nahitana ity fiakarany ity any Kamerona any amin'ny vary afarana avokoa amin'izao ny ankamaroan'ny malagasy.
ny local somary miakatra zany aloha hatreto aloha ny import mieneno misy treizy midina kely ny local ny varefetra zao tena mora indrindra zao 900 ny varikasitsika zany zao 900 mora indrindra dia ny lafo indrindra 700 manala loatra makolika 700 izy aloha hatreto dia ny import zany ny lafo indrindra amin'ny import zany zao hitantsika tsy 700 ritelix dia mora indrindra le 7 sienal reny valopolo sy 300 tamin'ny herin-taona ohatry zany mbola azo atao hoe tamin'ny herin-taona somary moramora kokoa noho ny amin'izao zany izy lasa lafo tokony tsy ohatran'ny any amin'ny janvier zany na miakatra be le maro zao nefa izy lasa mitaka raha ataony fampitahana ny tamin'ny taona 17 dia lasa aloha ny fiakaran'ny vidim-bary tamin'ity taona ity tsy nahitana fiakarany mantsy ny vidin'ny vary ny taona 17 raha tsy tany amin'ny volana desambra fa saika olana matetika ihany koa eny amin'ny faritra iveny eto Antananarivo ny fivoahan'ny rano izany hoe tsetsina avokoa ny tatatra fivoahan'ny rano ka miakatra be rehefa fahavaratra tahaka izao anisan'ny miaina izany ny mponina etsy amin'ny fokontany Pangabe anjanaky ny folo satria dia tafiditra ny an-trano mihitsy ny rano maloto rehefa latsaka toy izao ny orana. Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Anisan'ny miaina anaty olana tahaka ny fokontany iva ihany koa ny ety amin'ny fokontany Pangabe anjanaky ny folo amin'ny fiakaran'ny rano maloto. Tsy antsy ny fako sy ny loto ny tatatra ka tsy mivoaka ny rano fa eo ihany koa ny fisian'ireo olona manorina trano eo ambonin'ny tatatra fivoahan-drano. Hany ka vao mirotsaka kely ny orana dia tonga hatrany an-trano ny rano toy ity hitantsika mamaritra amin'ny rindriny ity ka velotarainy ireo mponina ity. Toannivo izao izay efa nipetraka tety efa nanomboka ny taona 570 sy Janine efa nipetraka tety ihany koa nanomboka ny taona 270. Ny olana tena enana ity zany dia ny rano, ny canal tsy misokatra, ny fanariana zordira tsy misy dia voatery ny olona ao anatin'ny canal io no manary zordira. Zay zany tsy fantatro hoe fokontany ve tsy metsika sa izay mahitsy ny tena pozina ety satria zay ambany tanàna dia tsisy mpijery tena tanteraka mihitsy ilay ambany tanàna tsisy mpijery zay ety amin'ity toerana ity ny rano aloha rehefa zao zay dia efa miay avy ho avy ny orana fahavaratra ny andro aizandray zany izay lehibe zany tsy mampanina anay fa le mpitaiza kely mampalahelo anay. Ny olana tena ienana ety zany sy mampijaly anay dia ny fiakaran'ny rano rehefa tonga zany le fahavaratra dobodrano dia aminay dia na otrano ary hatreny amin'ny lohalika ny rano dia voatery ampiakarina ambonimbony dolidolo ny entana hatramin'ny seza fandriana ampiakarina ambony dia mba mangataka zany zay mba hoe isavanan'le canal mba hivoahan'le rano satria amin'le rano tsisy voahany tsy tapavoaka zany mahatonga le rano dobodrano. Miandrandra fatratra ny mpitondra ho avy eo izany ireto mponina ireto ny amin'ny tokony hijerena azy ireo manokana satria dia mitaintaina hatrany izy ireo isaky ny vanim-potoana ny fahavaratra tahaka izao. Dia izay ihany koa no manakatona ny fotoana